Aleloia! Mbola faly miara-bantsika tsirairay avy maneran-tany mpanaraka ny video ny tenako. Anio asabata fa 17 ny volana May 2025. Ny tenin'Andriamanitra antsika anio dia voasoratra ao amin'ny bokin'ny Joba. Joba toko voalohany dia ny 9 ka hatramin'ny 12. Ary tohizana ao amin'ny bokin'ny Joba ihany toko 2 dia ny 1 ka hatramin'ny 10. Ny lohahevitrintsika anio dia ny hoe tsy ny soa ihany no raisintsika avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy ihany koa. Ndeha arovakitsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Joba toko voalohany dia ny 4 ka hatramin'ny 12. Ny titra hoe ny fizahan-toetra voalohany nanjohan'i Joba. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Indray andro no niavy ireo zanak'Andriamanitra mba hiseho teo anatrehan'ny Tompo, dia mba tonga teo koa i Satana, tafaharo taminy. Dia hoy Tompo tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Dia namaly ny Tompo i Satana hoe avy nivezivezy teny ambonin'ny tany aho, nandehandeha teny. Hoy Tompo tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy, sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Ary Satana dia namaly ny Tompo hoe moa tsy fanantenan-javatra ihany va no atahoran'i Joba an'Andriamanitra? Tsy ianao va no nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra? Notahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby aman'ondriny, fa atsory ange ny tananao ka tendreo izay ananany rehetra. Raha tsy andahanao eo imasonao aza izy dia hoy ny Tompo tamin'ny Satana, indro eo an-tananao izay ananany rehetra, fa ny tenany ihany no azaka sy ny tananao. Dia niala teo anatrehan'ny Tompo i Satana. Tohizantsika ao amin'ny Joba ihany Joba toko 2 dia ny 1 ka hatramin'ny 10. Ny titra hoe ny fizahan-toetra faharoa nanjohan'i Joba. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Indray andro koa dia avy ireo zanak'Andriamanitra hiseho teo anatrehan'ny Tompo, dia mba tonga teo koa i Satana, tafaharo taminy, mba hiseho teo anatrehan'ny Tompo. Dia hoy ny Tompo tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Ary namaly ny Tompo i Satana hoe avy nivezivezy teny ambonin'ny tany aho, nandehandeha teny. Dia hoy ny Tompo tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy, sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Ary mbola mitana mafy ny fahamarinany ihany izy, na dia nanesika ahy hamongotra azy, tsy amin'antony aza ianao. Ary Satana dia namaly ny Tompo hoe hoditra fefy ny hoditra. Eny, izay rehetra ananan'ny olona dia omeny ho fefy ny ainy, fa atsory ange ny tananao ka tendreo ny taolany sy ny nofony. Raha tsy andahanao eo imasonao aza izy dia hoy ny Tompo tamin'ny Satana, indro eo an-tananao izy, ny ainy tokana ihany no aza asiana. Dia niala teo anatrehan'ny Tompo Satana ka namely vai ratsy an'i Joba hatreo am-paladiany ka hatrany an-tampon-dohany. Dia naka tavim-bilany hiahorany izy sady nipetraka teo amin'ny lavenona. Ary hoy ny vadiny taminy, mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mahafoiza an'Andriamanitra ianao, dia aoka ho faty. Fa hoy izy taminy, tahaka ny tenin'ny vehivavy adala ny teninao, moa ny soa ihany va no raisintsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa? Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny molony i Joba. Amen.